Ezekielany koa dia nandray anjara tao anatin'ilay fivoriam-ben'ny parlemanta avy amin'ny firenena ao anatin'ny ACPUE ny tanterahana tany Fidji Madagasikara no jerena manokana tao anatin'izany fivoriana izany moa ny fomba ahafahana isiany famatsim-bola eo amin'ny vondrona Europeana. Ny session moa zany dia les sessions-ny parlementa européenne miaraka amin'ny ACP, Afrique, Caraïbes sy ny Pacifique dia natao tany a Suva, ny a Fidji any amin'ny Pacifique any ny session tamin'indray mitoraka aty zany. Ka ho antsika manokana zany ary zay ny tondrasako fanazavana zany dia le hoe amin'ny maha co-rapporteur dia nanoratra manokana ny atao hoe le blinding io zany hoe ny mécanisme ahafahana ny vondrona européana manomboka zao mamatsy vola ampiarahana amin'ny fampisamboram-bola zany. Ireo zavatra ireo dia atao amin'ny fotodrafitrasa lehibe dia tsy ao anatin'io zany ny fotodrafitrasa ara-tsosialy. Ny antony zany ny resaka ara-tsosialy ny fahasalamana sy ny fampianarana dia asa zay ataon'ny fanjakana mivantana amin'le soa iombonana ho an'ny fiainam-bahoaka zany. Zay tsy azo anovana n'ilay blinding satria mety miteraka fahasairanana ho an'ny fiainam-bahoaka raha ohatra ka ampiasana amin'ilay mécanisme de blinding zany. Ka any amin'ny gouvernement amin'izao fotoana zao ny commission européenne satria lany tamin'ny adoption ny session paritaire zany hoe ny africaine, Caraïbes sy ny Pacifique miaraka amin'ireo député européenne reo dia nakatoavina tamin'ny fivoriana zay zany io rapport zay tombony satria tsika Madagasikara no nanao an'io nanoratra an'io résolution io zay nakatoaviny rehetrarehetra zany. Ny secteur anakefatra zany ny tena amin'le fotodrafitrasa le teneniko hoe tena fotodrafitrasa goavana be zany. Ao anatin'izay zany ny transport, ny ao anatin'izay ny resaka famatsian-drano, ny ao anatin'io ny resaka nouvelle technologie sy ny communication. Ireo sehatra io zany dia sehatra prioritaire zany ao anatin'io blinding io. Ny 11e FED moa zany zao dia efa any ny accord de partenariat économique zay efa négocié ny gouvernement atsika sy ry zareo fa tamin'indray mitoraka ity zany tsy mandeha manokana ny firenena malagasy fa miaraka amin'le hoe accord de partenariat économique miaraka amin'ny Afrique de l'Est atsika zany. Ka ireo zany dia ataony mitambatra zany ny Afrique de l'Est anatin'izay ny Mozambique, itsika aty ny Kenya, rehetrarehetra aty amin'ny Afrique de l'Est aty dia alohan'ny ity farantaona aty dia tsy maintsy atao ny fanovatsonia ny 11e FED zany. Zany hoe amin'ny taona ho avy zany tsika vao tena hisy fiantraikany mivantana amintsika aty ny famatsiam-bola ao anatin'ny 11e FED zany.